ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. fanarabantsika ravako malala tratra ity alarobia faharoan'ny volana desambra ity manona ny fiadanany tompo amintsika. Ny mofinainantsika anio a dia ny jaona toko faefatra andiny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo. Jaona toko faefatra andiny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo. Fakitsika anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy: andeha ary antsoa ivadanao ka makanisa aty. Raha vehivavy namarika nanao taminy hoe tsy manambady aho. Hoy Jesosy taminy: marina ihany izay nolazainao hoe tsy manambady aho, fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny. Marina izany voalazanao izany. Hoy raha vehivavy taminy: tompoko, hitako fahampaminany ianao. Ny razantsika ny vavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa ny Jerosalema no tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy: raha vehivavy, mino aho fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na ny Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray kosa mitady ny mivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ray masino manomasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravako malala ity jaona toko faefatra ity dia ahitantsika ny toetra manokana nananan'i Jesosy amin'ny maha-Andriamanitra azy. Dia Jesosy izay tsy nanavaka na iza na iza. Ny filazan'ny mpianatra azy dia gaga ny mpianatra nahitan'i Jesosy niresaka tamina vehivavy Samaritana. Jesosy miresaka amina vehivavy Samaritana, ary tsy vitany hoe vehivavy Samaritana ihany fa vehivavy Samaritana tsy tsara fitondran-tena. Ny fanazavany jaona azy dia ny hoe raha ny tokony ho izy dia tsy tokony handalo tany Samaria kory ary Jesosy, satria Samaria dia faritra izay nonenan'ireo Samaritana, ireo izay ataontsika hoe ireo izay hafa firenena na jiosy ihany fa nifangaro tamin'ny foko hafa na fireneka hafa ka nanjary na mpifangaro ny fivavahana. Ary dia ny jiosy tsy mba mandalo mihitsy ny Samaria, fa rehefa avaty atsimo avaty Jerosalema zany ka andeha navakatra ho any Galilia dia mandeha mipita rano aloha mampita ny Jordana, ary dia manaraka ny sisiny indreny ranony Jordana iny, ary rehefa tandrifiny Galilia indray dia zay vao miditra ao Galilia. Zay natonga teny hoe Galilia Galala manodidina. Ary dia tsy manitsy io Samaria mihitsy tsy safaritany maloto ara-panahy zany, satria Samaritana no natao. Saingy Jesosy nefa ny kosa io fa nandeha nivily ary namakivaky any Samaria izy. Tsy vitany hoe namakivaky any Samaria izy, fa io fa miresaka amina vehivavy Samaritana. Ary tsy vitany hoe vehivavy Samaritana fa vehivavy tsy tsara fitondran-tena ho tsika ity. Izany hoe betsaka ny mampisaraka, raha zay no azo hijerena azy, any Jesosy amin'ity vehivavy ity. Eo ny fiaviana, eo ny mahavehivavy azy, eo ny fitondran-tenany sy ny sisa rehetra. Kanefa dia io Jesosy fa nanatona ary niresaka tamin'ity vehivavy ity. Hotsika hoe miariary ny maha-Andriamanitra tsy manavaka an' Jesosy. Maha-Andriamanitra tonga ho an'ny rehetra an' Jesosy. Maha-Andriamanitra manaiky ny maha izy azy ny olona rehetra an' Jesosy. Dia resaka ary Jesosy ity vehivavy Samaritana ity, ary dia novakiny Jesosy bantsilana ny toetra n'ity vehivavy ity. Eo zany Jesosy no niseho ny maha-paminany azy, miariary ny maha-Andriamanitra azy. Fa satria tsy inona ny Samaritana dia
tena miandro mpaminany ary dia niseho Jesoa ho lay Andriamanitra mpaminany. Ho le vehivavy hoe fantatro fa mpaminany ianao, hitako fa mpaminany ianao satria mahafantatra ny zavatra rehetra momba ny fiainako. De nididiky Jesosy ilay vehivavy ara no entina mampahay antsika ilay tenin'ny Jesoa amin'ny 7:20 manao hoe izay mivavaka amin'Andriamanitra, Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zany hoe izay rehetra mivavaka amin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Inona le hoe fanahy? Inona le mivavaka amin'ny fanahy? Zavatra farafahakeliny dia telo no tiany tompo ao an-tsaintsika raha mitenintsika izy manao hoe izay rehetra mivavaka dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny fanahy dia izao ny olona voalohany izay nasehon'ilay vehivavy zany dia ny hoe niady toerana hoe nareo jiosy dia milaza fa ny Jerosalema ny fivavahana, izay kosa dia milaza fa eto Gerizima eto amin'ity tendrombohitra ity ny fivavahanay. Dia aiza zany no izy? Nareo miteny hoe tsy izy ny anay. Dia Jesosy nazava hoe mivavaka amin'ny fanahy. Inona dikany mivavaka amin'ny fanahy zany? Zany hoe ny tsy voafetrany toerana lay Andriamanitra ivavahana. Izay mivavaka amin'Andriamanitra zany dia tokony hatsara fa Andriamanitra dia fanahy ka tsy voafetrany toerana izy. Andriamanitra zany tsy tahaka ny olombelona fa Andriamanitra dia fanahy ka tsy voafetrany toerana izy. Naiza iantsona azy dia eo izy. Zay maha-Andriamanitra fanahy azy. Hoy Jesosy hoe efa tonga zany fotoana zany. Tsy voatery hoe any amin'ny tendrombohitra Gerizima ianao, tsy voatery any Jerosalema ianao, fa na eto Madagasikara ianao, na any Ambotately ianao, na any atokantranonao dia izao izay rehetra mivavaka amin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanahy. Zany hoe azo atrehan'Andriamanitra ny toerana rehetra. Afaka malala tombony lehibe ho antsika ny fahafantarana fa ny Andriamanitra tsika dia Andriamanitra fanahy. Ka azo antonina, antsoina ary afa manatrika anao amin'ny fotoana rehetra. Efa namafisin'i Jesosy indray hoe na iza izay ngona ny rona telo aminarako dia eo afovoany aho. Zay ny dikany hoe izay rehetra mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy, mihevitra fa Andriamanitra dia azo antsoina amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra. Fa ny faharoa ny ao an-tsaina koa izay dikany teny hoe izay mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy. Dia izao koa Andriamanitra dia manerana ary tsy mifidina iza na iza, misokatra amin'ny olona rehetra. Raha manao fanekam-pinoana antsika manao hoe mino ny fiombona ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, dia io le ataontsika hoe mino ny ataontsika hoe ny fiangonana universelle katolika ho tsika. Tsika matetika miteny fa rehefa miteny mantsika manao hoe fiangonana katolika dia rehetra foana hoe ny fiangonana katolika romanina zany, fa ny fiangonana rehetra tokony ho katolika satria ny dikany hoe katolika dia izao manerana izao tontolo izao. Zany hoe raha ny mifanohitra amin'ny katolika dia izao amin'ny heviny malalaka zany, ny mifanohitra amin'ny hoe katolika dia milaza toy ny sanatria hoe toy ny hoe secte na club na hoe olona voafantina manokana na olona voafetra manokana na olona nysivalina manokana no ao amin'ilay fiangonana. Fa azo atao mihitsy miteny hoe fiangonana katolika réformé ohatra, tsy maninona fa amin'izay fotoan'izay ilay katolika tsy milaza ilay hevitra katolika romanina ny eritreretintsika. Fa itsika no matetika indray protestanta azy dia manao hoe izay fiangonana protestanta zareo fiangonana katolika, fa tsy fa ny fiangonana protestanta dia katolika amin'ny heviny malalaka ko ihany koa satria ny dikan'ilay katolika dia ny hoe manerana misokatra. Zay ny dikan'ilay fanekam-pinoana apostolika hoe zay dia mino ny fiangonana kristianina manerana na hoe katolika na universelle izao tontolo izao. Dia aoka raha tsy adonona ny fiheverana fa azo atao tsara mihitsy zany manao hoe fiangonana katolika orthodoxe, zay fiangonana orthodoxe, fiangonana katolika réformé tsy maninona protestanta, fiangonana katolika romanina zay le katolika mahazatra antsika. Ilazana fa misokatra amin'ny rehetra ny fiangonana ny hevitry ny teny hoe katolika. Zany koa tsy milaza hoe ny katolika ihany ny katolika ho tsika teo. No zany dia izao ny dika teny hoe mivavaka amin'ny fanahy dia milaza hoe ilay fiangonana mihitsy misokatra ho an'ny olona rehetra ary miasa
amin'ny olona rehetra, miasa amin'ny toerana rehetra arak'izany mifanohitra amin'ny hoe sokajin'olona manokana. io le sahatsika to manao hoe Jesosy namakivaky any Samaria, Jesosy niresaka tamina vehivavy Samaritana, Jesosy niresaka tamina vehivavy zay ratsy fitondratena. Izay le maha katolika azy, lay fiangonana ataontsika hoe mahamanera azy, tsy mifidy na iza na iza, tsy mifantana na iza na iza, fa avy hatrany de miatrika miasa manatona ny olona rehetra. Zay ny tiany Jesosy tenenina manao hoe zay rehetra mivavaka amin'Andriamanitra zany tokony atsara, fa izao Andriamanitra dia azon'ny olona rehetra atonina, Andriamanitra dia azon'ny olona rehetra ivavahana. Ny fiangonana kristiana dia fiangonana misokatra amin'ny olona rehetra. Fa ny fahatelo ny hevitro teniko hoe katolika ry havako malala dia izao koa hoy tsika manao hoe misokatra amin'ny olona rehetra, hoy tsika rehetra manao hoe io fiangonana dia amin'ny toerana rehetra dia azon'ny olona ivavahana. Fa izay mivavaka amin'ny fanahy koa dia izao tsy misy fomba manokana tena raikitra ifandraisanao amin'Andriamanitra. Zany hoe tsy de marina fa zava-dehibe le hoe misy liturgy, misy rite, misy cérémonie hitantsika mety ataon'ny fiangonana. Fa izao ny dikany tena izay mivavaka amin'ny fanahy koa dia izao tena fifandraisana manokana ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Zany hoe fifandraisana tsy misy mpanelanelana. Ny testamenta ataonao dia nilaza fa matetika misy ny tempoly izay manelanelana ny olona amin'Andriamanitra, misy ny mpisorona izay manelanelana ny olona amin'Andriamanitra, misy ny sorona izay manelanelana ny olona amin'Andriamanitra, misy ny mpaminany izay manelanelana ny olona amin'Andriamanitra. Zany rehetrany dia toy ny hoe Andriamanitra tsy afaka miresaka mivantana amin'ny olona raha tsy amin'ny alalan'ny mpaminany. Ny olona tsy afaka minatona an'Andriamanitra raha tsy makany amin'ny tempoly. Ny olona tsy afaka mpisorona, tsy afaka miresaka Andriamanitra tsy afaka miresaka amin'ny olona raha tsy amin'ny alalan'ny mpisorona, sy ny sisa rehetra. Na ny olona koa tsy afaka minatona Andriamanitra tsy amin'ny alalan'ny mpisorona be. Zany rehetrany dia foana avokoa, na tsy ilaina intsony na ny marimarina kokoa, sary ihany. Fa manomboka izao Jesosy dia izao noho ny amin'ny famonjena nataon'i Kristy dia izay rehetra mivavaka amin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanahy ka afaka miresaka amin'Andriamanitra mivatana. Ny fanahy koa dia Andriamanitra, satria fanahy dia afaka miresaka amin'ny olona amin'ny vatana. Tsy zava-dehibe intsony zany lay fomba. Tsy milaza koa tsika hoe tsy ilaina ny fiangonana sanatria, tsy milaza hoe tsy ilaina koa ny fitaovana maro samihafa ohatra hoe ny baiboly, tsy ilaina ny fihirana sanatria tena ilainy ireny. Fa ny toe-po sy ny toe-panahy tokony ho ananany mpino dia ny hoe ilay Andriamanitra izay atonony dia Andriamanitra azo ny resahana mivantana, Andriamanitra izay afaka mitoetra ho aminy, ary Andriamanitra izay nanatona azy tsy misy mpanelanelana noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompo. Izay mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy. Fa hoy Jesosy tsy izay ihany, fa amin'ny fahamarinana koa. Raha ohatra mantsy ka izay raha mijanona eo amin'ny hoe mivavaka amin'ny fanahy zay dia be dia be ny mety ho fivilian-dalana. Betsaka ny mety ho fivilian-dalana. Mety samy misy eritreritra manao hoe za manana fanahy masina, mety misy samy eritreritra manao hoe za afaka manatona an'Andriamanitra malalaka, dia mety misy fivilian-dalana. Na mety hisy teny rehetratsika tsy ilaina intsony ny fiangonana, tsy ilaina intsony ny baiboly, tsy ilaina intsony ny didifolo. Misy karazam-pivavahana mety hiteny tahaka izany raha nijanona fotsiny amin'ny hoe izay mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy. Raha izay ihany dia mety hisy fivilian-dalana. Mety misy manao hoe izay rehetra dia mpaminany daholo, izaho koa mpisorona, izaho koa izao, ay tsy ilaina ny fiangonana fa azo atao zany mandeha amin'ny toerana rehetra, ay kay sy ny sisa rehetra. Fa nytohizan'i Jesosy hoe fanahy sy ny fahamarinana. Ny fahamarinana dia izao, io ilay tena izy, io ilay tena izy. Ny teny grika nantikana azy dia laza amin'izay véritable. Zany hoe zay ny tena mahadika azy. Dia milaza manao hoe izay mivavaka amin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanahy ary mivavaka amin'ny tena izy. Zany hoe tsy mifangaro, tsy mifangaro izay mivavaka amin'Andriamanitra zany dia tsy mampifangaro an'Andriamanitra amina fomba hafa. Azadonoana fa ny Samaritana dia mpampifangaro fivavahana, mpampifangaro fivavahana. Sady mivavaka tamin'ny Yahvé izy na mivavaka tamin'ny Jehovah, nefa koa nivavaka tamin'ny sampy. Dia io ilay tenenin'i Jesosy hoe tsy fahamarinana izay. Na koa mivavaka nefany mampifangaro ny toetra tsy mendrika amin'ny fivavahana, mampifangaro ny fahamasinan'Andriamanitra amin'ny toetra maha-olombelona. Ka ny dikany teny hoe fahamarinana zany dia izao milaza lay Andriamanitra tena izy, milaza fahadiovam-po tena izy, milaza fiainana tena izy, tsy fampifangarona zany amin'ny zavatra tsy izy na sandoka isan-karazany. Hoy Jesosy, izay mivavaka amin'Andriamanitra
dia tsy maintsy mivavaka amin'andrema amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tsy tokony ao an-tsaintsika ry avako malala ny hevitra fa Andriamanitra dia tsy mijery ny ao am-po fa tena mijery ny ao am-pontsika izy, ary ao am-pontsika io ny itsarany ny fahamarinana amin'ny fanompontsika azy. Moa ve tsy mampifangaro an'Andriamanitra amin'ny lafin-javatra maro samihafantsika? Zay le mahatonga ny bokin'ny Deutéronomie manao hoe tiavao ny Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny sainao rehetra, zany hoe zay le fahamarinana. Tsy mampifangaro ny fivavahanao amin'ny fitiavam-bolana, mampifangaro ny fivavahanao amin'ny fitiavam-boninahitra, na mampifangaro ny fivavahanao amin'ny fahakalana. Mandeha miangona na mandeha mivavaka nefa tsy tena eo lay hoe fivavahana amin'Andriamanitra fa tsy madio fo, tsy madio fo. Asa tsy madio fiainana. Noho izany dia izay mivavaka amin'Andriamanitra ho Jesosy manomboka izao dia izao tokony mivavaka aminy amin'ny fahamarinana, amin'ny fahadiova-po zany. Tsy amin'ny fampirafesana an'Andriamanitra ny zavatra hafa. Betsaka kristiana mieritreritra zay tsy mampirafy azy amin'ny hoe tsy manompo sampy zay, tsy makeny amin'ny douane zay, tsy makery amin'ny pitay zay sy ny sisa rehetra, fa zao ngaza ihany hoe tsy mampifangaro. Tonga ny fotoanan'ny alahady tsy miangona ianao fampifangaroanao amin'ny zavatra hafa ny alahady, alozanao anaovany zavatra hafa. Raha indray mandeha moko maninona efa misy dia fiainana kristiana mihitsy hoe isaka alahady dia tsy mamonjy fiangonana. Dia tsy dia savy antsika milaza fa tsy mahafangaro an'Andriamanitra amin'ny asantsika ohatra ka ny hoe ny alo ny asany voalohany, na misy lafiny zavatra betsaka tahaka izany. Zay mivavaka amin'Andriamanitra noho Jesosy dia izao tokony hatsiaro fa fanahy Andriamanitra ary mitahaka fahamarinana, tsy tia hampirafesina na amin'iza na amin'iza, na amin'inona na amin'inona, na roviana na roviana. Ivavakasika. Tompo misaro-piaro amin'ny fiainanay ianao ary nitaky ny fahadiovam-ponay manatrika anao. Ianao efa nanatonao anay tamin'ny fotoana rehetra sy tamin'ny toerana rehetra ary afaka miaino anay na ao anatin'ny fahoritsainy izay no anatin'ny fifaliana. Feranao anefa kosa Tompo fa tsy ao anatin'ny fo maloto na nitoetra tsy mendrika no anatonanay ianao, fa tao aminao zay aniritena sy adio fo amin'ny fanatonanao. Dia mampahirezana Andriamanitra hifikitra aminao. Mametraka ny feranao am-pelantananao zahay Tompo malala, ary terizo mba hatsiaro fa fanahy ianao aty am-ponay. Terizo mba hatsiaro fa fahamarinana ianao ka mitaky fahamasina-piainana sy fifaliana amin'ny fanomponanao. Dia terizo Tompo ny fiainana isan'andro ho marina eo anatrehanao noho ny amin'ny asany fanahinao masina ao amin'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.